Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany no ijoroako vavolombelona eto. Landry ny anarako dia izara aminareo fohifohy ny fomba nanafahan'i Jesosy atao amin'ny fombafomba-pivavahana dia ny katolika izany. Izaho dia nitaizana tao anatin'ny famille kristiana izay tao anatin'ny fomba fivavahana katolika. Ny fianakaviana rehetra dia nisy mopera tany Vatican mihitsy ary moa izany. Dia tao anatin'izany fomba fivavahana izany dia tena nafana fo tokoa tao amin'ny hoe fanompoana ny Tompo izay niveriko fa hoe marina tokoa, nefa ny raha araka ny Baiboly aty aoriana dia hita fa tsy izany no sitrapon'Andriamanitra. Nafana fo ary nanaraka bêtement an'izay zavatra rehetra natao tamin'izany. Tsy tapaka mihitsy ny isak'alahady, mafana fo amin'ny événement rehetrarehetra izay miseho dia atao daholo. Dia rehefa indray alahady no foazin'ny Tompo ahako, toro-tenina mopera tamin'izany no nentin'ny Tompo nanokafana ny masoko. Dia tamin'izay ilay toro-tenin'ilay mopera hoe resaka nanazava tsotsotra ny doctrine katolika izy. Dia tamin'izany izy nanazava hoe ny fomba fivavahana katolika dia mifototra amin'ny teny izay azo avy amin'ny Papa. N'inona zavatra ataon'ny katolika dia tsy maintsy angatahana lalana amin'ny alalan'ny Papa Iray Masina tamin'izany. Dia izay zavatra izay no tsy nandresy lahatra ny tao anatiko. Dia mbola nivoiziny teo ihany hoe ny zavatra arahana dia izay voalazan'ny Papa rehetra. Rehefa miteny ny Papa hoe mandohalika dia mandohalika ny olona ao amin'ny Eglizy katolika. Liturgie isak'alahady dia tsy maintsy izay voasoratra ao anatin'ny boky ihany, tsy mahazo mivoana amin'izay. Toro-teny isak'alahady dia tsy maintsy izay efa voasoratra ao anaty boky ihany fa tsy mahazo miteny afa-tsy izay. Dia tsy nandresy lahatra ny tao anatiko izay dia henoko hoe tsy izay ny fahamarinana. Dia nivavaka nataoko tamin'izay dia hoe Tompo fantatro fa misy zavatra tsy araka ny sitraponao ato amin'ity Eglizy katolika ity. Fantatro koa nefa ny fitiavako an'izany Eglizy izany. Fa raha tena tianao ny voahako tato dia omeo famantarana. Izay nivavaka nataoko tamin'ny fo izay dia nanomboka tsy nihaino mitoro-tenin'ilay mopera intsony fa ny firanako no nalaiko tamin'izay dia navadibadiko. Rehefa nandray ny firana io dia nahita sary be da be tao anatiny, dia tao anatin'izany ny sarin'ny Papa Jean Paul II. Io sarin'ny Papa Jean Paul II io tamin'ny 2004 no fidianako anazy. Tamin'izay fanandrify tamin'ny andro nahafatesan'ny Papa Jean Paul II. Tamin'ny 2008 nefa tamin'ny alalan'ny vadiko no nampahafantarin'ny Tompo anahy ireo karazana marika satanika rehetra misy eto amin'ity zao tontolo izao ity. Dia nanomboka 2008 nanomboka nahafantatra an'izay. Rehefa naka an'ilay sary izay hoe tamin'ny 2011 dia nahita aho hoe nahatsikaritra hoe ilay sarin'ny Papa Jean Paul II io manao famantarana 666 ohatr'izao amin'ny tanana. Dia nahita koa hoe eo amin'ny kravatin'ilay sarin'ny Papa nisy croix gammée. Dia teo tena taitra hoe ity ve izany ilay famantarana. Tonga dia resy lahatra hoe famantarana avy amin'ny Tompo ilay izy satria 2004 nanomboka nanana an'ilay sary, 2008 efa nanomboka nalala an'ilay famantarana, 2011 efa avy mivavaka vao nahita ny sokatra amin'ny masoko hoe nanao an'izany io sary io. Dia teo resy lahatra hoe tena tia ilay famantarana. Tsy nieritreritra nefa ny aho hoe tonga dia teo no eo ilay famantarana no hivaly ilay vavaka nataoko teo. Ary tsy mbola ni-expérimenté an'izany mihitsy aho hoe rehefa mivavaka dia mamaly ny Tompo raha tsy tamin'io andro io. Teo no latsa-dranomasy mihitsy tamin'izay ary tonga dia ohatry miverina zéro mihitsy ny saiko hoe ahoana izany, ho aiza ho andeha any fiangonana aiza misy anahy, inona no teneniko amin'ny fianakaviana, ho lazain'ny fianakaviana secte. Dia nanaiky fotsiny aho hoe izay izany aloha ny androany lasa nandeha nody, tonga dia nody aho tsy nakaiza intsony fa tany an-trano. Herinandro tao aorianan'iny nangetaheta be aho hoe te hivavaka sy te hanompo an'Andriamanitra. Dia nalaiko indray ny internet dia tamin'ny alalan'ny internet no nitady hira hiderako an'ny Tompo. Dia nahita témoignage mpamosavy ny ovafo tao anatin'io. Dia par curiosité nalaiko ilay izy dia rehefa novakiako ilay témoignage dia le sorcier io resaka mopera indray no nampianatra anazy hanao magie satria izy kambody dia nitazaina mopera. Dia nazavainy tao daholo ny culte katolika rehetrarehetra izay
raisindry zareo satanika ataony mifandraika amin'ny zavatra ataony dia teo vao maika ny confirmer hoe tena mila mivoaka tao anatin'io fomba fivavahana io fa tsy araka ny sitrapon'ny tompo dia nanomboka tamin'izay tsy nandeha taiza sy taiza intsony fa nijanona tao an-trano dia tena hoe mivavaka sy nitady an'ny tompo nanomboka nanaky baiboly dia ny confirmer n'Andriamanitra tamiko tsy kelikely daholo amin'izay ny zavatra rehetrarehetra natao na ilay fombafomba mpivavahana rehetra misy fa tena tsy araka ny sitrapon'ny tompo ny sary vongana moa dia efa fantatsika fa efa mahasari-piaro an'Andriamanitra izany be da be mihitsy ny zavatra atao maka plasin'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana katolika ny sary mivongana ny sary masina ny eveka horohana ny tanany izany dia efa tsy avy amin'i Jesosy daholo dia rehefa tena nitokana dia ny ekletrisisen'Andriamanitra nazavain'Andriamanitra ny saiko dia tena fantatro hoe tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ilay izy dia ho anao izay manaraka an'ity vidéo ity dia tena mangataka aminao angatao Jesosy nazava ny sainao fantaro ny sitrapony antanisa inona ny sitrapony aminao fa rehefa tsy tiany io dia ho avoaka any ianao any amin'izay misy anao rehefa niala tao dia tsy nakaiza sy nakaiza intsony fa dia zasy Jesosy irery ihany izany fiangonana nampahafantarin'ny tompo anahy zasy Jesosy irery ihany dia ao no mivavaka dia ny tompo mampianatra anahy tsikelikely ny zavatra tokony ataoko zavatra tokony alehako dia manasa anao mba tena hitady ny sitrapon'Andriamanitra satria tsika raha ifanena amin'ny Jesosy rehefa tonga eny amin'ny raon'lanitra izy na rehefa ho fatytsika dia tsy anontany antsika mihitsy izy hoe inona ny fombafomba mpivavahana misy anao fa fahamasinana no takiany Jesosy amintsika dia manasa anao tena hitady sy hivoaka ao amin'izay misy anao fa Jesosy irery ihany manana ny fiainana voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Amen.